tafiakatra 4 arivo hatramin'ny 3 arivo isam-bolana ireo vaovao mpampiasan'ny internet maimaimpona omena amin'ny ministera postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny atao arakajy mirindra avy amin'ny alalan'ny hotspot wifi tetika asan'ny fitondram-panjakana. Ny faritana fianarantsoa no manana antotanisa be indrindra amin'izay mpanjifa vaovao izay. Mbola tsy mahatratra ny tanjona kendrena nefa fiakarana io izay vokatra azo avy amin'ny hotspot wifi 2.20 tafapetraka hatramin'izao raha ny fanazavana azo izay arantsika toy izao. Ny tanjona dia ny hampiakarana ho 5,000 isa ireo nouveau utilisateur na ny mpampiasa vaovaon'ny internet isan-kerinandro isaky ny toerana nametrahana ny hotspot wifi raha toka 2,000 manodidina ny 2,000 zany io antotanisy io amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay ny tanjona lavitresaka dia ny ampiakarana hatrany ny tahany fahafana misitraka ny internet na ny taux de pénétration internet ho 30 isan-jato any amin'ny taona 30 sy 10 arivo.